La Fourmi, io ny anarana niantsona ity fiara kely ity tany ivelany tany, indrindraindrindra tamin'ny dokam-barotra nampahafantarana azy. Tsy inona fa ilay Polo 2 86C. Anisan'ireo fiara nanamarika ny taona 20 ihany koa ity karazana Polo iray ity satria arahy faingo fito tapitrisa be izao no novokarin'ny Volkswagen tamin'izany ny taona 1,700 hatramin'ny taona 4,700 no namokarana azy. Nivoaka tamin'ny carrosserie maro ity fiara ity, Tony Hayon 3 portes, ity version iray ity no betsaka indrindra, tahaka ity hitantsika amin'ny sary ity. Nivoaka tamin'ny karazany coupé ihany koa izy, izay somary sportive kokoa indrindraindrindra teo amin'ny finition. Nisy ihany koa ny version fourgonnette, indrindra ny cabriolet, izay nalaza tokoa tamin'ny vanim-potoana io. Youngtimer tena mbola be mpankafy izy miaraka amin'ity paoziny tsotra nefa manintona ity. Izany indrindra na tonga ireo mpankafy reto ny vondrona ao anatin'ny 86C malagasy, fivondronandreo mpikifa sy mpankafy ity fiara miavaka ity. Efa 10 taona mahery zay ry zalahy ireto no nanangana ity vondrona ity. Vondrona ao anaty Facebook ao, efa eo amin'ny 400 eo mikambana ao. Nanantanteraka fihaonana ry zalahy ny sabotsy faha 11 volana aogositra lasa teo tetsy amin'ny Akordigy. Efa ela moa tsy nietsika ny vondrona ka izay indrindra nanaovana ity fihaonana ity. Miarabantsika rehetra izay mpanaraka ny fandarana mekamaiky amin'ny Akordigy, club Polo 86C izay mbola raha malala tsy dia be mpalala loatra ilay izy fa izay indrindra ny antony fisian'ny hetsika androany dia ny ho fampahafantarana voalohany indrindra ho an'ny rehetra hoe misy ny atao hoe Polo 86C dia sady anisan'ny ho famelomana indray ny club zany sy ho fandraisana an'ireo namana vaovao izay mpankafy mitovy aminay hatrany ihany. Ny historique kely dia ny club nanomboka tamin'ny 2014 no nanomboka ny forona. Izay teo amin'ny 5-9 teo no mpinamana nanao an'ilay izy sy nanetsika an'ilay club. Ankehitriny izy eo amin'ny 400 membres fa 60 actifs ny ao anatiny. Ilay izy moa tsy dia tena tonga loatra amin'ilay tena hoe club araky ny eritreretintsika fa mitondra amin'ny resaka fitiavana ilay izy. Fitiavana zany nitondrana azy dia ny ho an'izay rehetra tia sy mankafy surtout les Polo 86C. Dia izay ny antom-pisina zany voalohany indrindra. Tômôbila tsy dia be mpalala loatra izy io raha ny tena marina satria ho an'izay mahita raha dia mieritreritra fa Golf 1 izy fa izy tsy Golf 1 fa Polo 86C azo lazaina amin'ny hoe Polo 2 phase 1 na phase 2. Izay zany ny tena no misy ao anatin'ny membranay. Raha nita tamin'io andro tokoa dia tsy mialonjafy ny fankafizana ity fiara ity. Raha izay no azo ilazana azy, na lehibe, na ny ankizy, na ny tanora manko, dia tonga namaly ny antson'ireo mpikarakara daholo. Ary tsy izany ihany fa na ireo tsy ao anatin'ny vondrona azy dia tonga ihany koa. Ho ana vondrona toy itony dia ilaina tokoa ny fihaonana tahaka izao mba ho fampisehoana fa misy club ary ihany koa ampiroboroboana sy kolokoloana hatrany ny fankafizan'ireo mpikambana ity karazana fiara ity. Isan'izany izao ireto mpikambana vitsivitsy tafaresaka tamin'ny ekipan'ny Mekamag ireto. Anisan'ny mpankafy Polo 86C na dia hoe nouveau membre ary zahako anatin'ity Polo ity. Nahafinaritra anahy niditra tao anatin'ilay Polo satria nisy tantara kely zany tany ampita tany vao tonga tany ampita dia Polo trano ity mihitsy no nitsenana azy zany teny amin'ny aéroport. Dia nijerijery tsy tao anatin'ny eritreritra mihitsy hoe nividy Polo zany fa nahita izay vady tany amin'ny namana tany zany hoe misy Polo amidy any. Dia andao aloha mba jerena hoe raha mety kanjo hainao moa ny lehilahy fa tsy matapaka rery fa tsy maintsy misy ny vehivavy foana misy vady eo manapa-kevitra dia tapa-kevitra zay sady le tômôbila koa d'origine. Moa le toe-tsaina ao anatin'le club ana Polo zany mahafinaritra mety be amiko zany le toe-tsain'ny zalahy. Dia hoe ndao ary hiditra ao anatin'le Polo dia efa tafiditra moa zao ary tsy nandiso fanantenana mihitsy nidirana tao anatin'le club zany fa nahafinaritra ny fiarahana tena
ohatra mipirahalahy mihitsy zany zay ao anatin'ity club ity. Za zany tena anisan'ny mankafy voiture allemande zany ny antony tiavako an'ity polo 1 ity. Teo aloha moa dia efa polo type 2 phase 2 foana ny fiaranetiko dia zay no ny antony hoe nisafidianako ny polo, mankafy polo izy koa tiako le polo 1 satria ny antony ndraiky aloha en sécurité tsara ao anatiny satria 3 porte izy dia tena mandeha eny an-dalana tsy matahotra mihitsy hoe sovoin'ny mpangalatra amin'ny varavaranao rina raha mitondra entana. Judicael ny anarako zany tompon'ity polo menamena 23-22 MC ity. Nanomboka tamin'ny 2007 no nazoko azy ny antony nanofinofy aloha tamin'ny voaloha hoe hanana Golf 2 dia rehefa nandeha teny ny eritreritra sy nofinofy moa dia nahita anazy mangamanga izy tamin'ny voalohany dia teo nanomboka antsiry le fitiavana hoe izy tsy tômôbila tsy dia mbola be mpahita ary tsy be mpalala. Dia nanomboka teo no niezaka nanangana sy nanao ny rehetrarehetra momba le tômôbila. Ny événement nanamarika kely zany niarahako taminy voalohany indrindra tamin'ny club sono Sazam teny Arivomamo. Zay no ohatrany nanomboka hoe ny mpitrano zany zay nahitany maro anazy teny efa teny Arivomamo izy nanao sono. Noho izany ho anao izay manana ity karazana fiara polo 2 86C ity na ihany koa mankafy fotsiny aza dia manasanao ifandray amin'izy ireo ao amin'ny groupe Facebook 86C Malagasy. Fa maro ny tombo no hitanao amin'izany na eo amin'ny torohevitra maro isan-karazany na eo amin'ny lafin'ny fitadiavana ny pièce satria efa nahazo azo taona ihany izy tsony nahita fa mbola mijoro tsara tahaka izao azy.